Alléluia. Alléluia. Ampifaliana, ampitiavana, ary ampanajana no iarabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Ho an'Andriamanitra ny dera, ny saotra ary ny voninahitra mandrakizay. Ho fenony amin'ny fitiavany, ho fenony amin'ny fahasoavany, ary ny fiadanany any ameno antsika rehetra androany. Misaotra an'Andriamanitra aho satria nomeny tombonandro sy fahasalamana, famindrapo, afaka mijoro eto. Misaotra manokana ihany koa ny filohan'ny fikambanana izay nanendry mba anatanterahana ity asa fanompoana ity androany. Ampanetretena no itsoroka eto, anaovana izany adidi masina izany. Pasteur Christian Ranaivinirina, avy eo amin'ny Fiangonana Jesosy Mamonjy, Miarinarivo, Itasy. Irosoantsika amin'ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra. Deutéronomia toko 7:7, Salamo 7:2, Salamo 2:3, Isaia 4:1, Isaia 3:7, Jeremia 2:2, Romanina toko 7:5, Exodosy 4:3-7, Korintianina 2:1-7, Timoty 2:1-4, Hebreo 4:4-4. Tsy ho vakitsika avokoa izy rehetra, ampahany ihany satria mandeha dia mandeha ny fotoana. Jerentsika ao amin'ny Deutéronomia toko 7 dia ny andininy 7. Amin'ny anaran'i Jesosy no amakitsika ny teny rehetra. Alleluia. Ny anaran'i Jesosy. Dia ampodiny Jehovah Andriamanitra ao avy amin'ny fahababoana ianao, ary amindra fo aminao izy, dia hiverina ka anangona anao indray avy any amin'ny firenena rehetra izay nampielezan'i Jehovah Andriamanitra ao anao. Salamo 7:20 dia ny andininy 1. Andriamanitra ny amindra fo amintsika sy hitahy antsika, ampamirapiratra ny tavany amintsika ny izy. Romanina toko 7 dia ny andininy 5:17. Fa hoy izy tamin'i Mosesy, izao hiantra izay hiantrako, ary hamindra fo amin'izay hamindrako fo. Koa tsy avy amin'izay maniry na amin'izay mihazakazaka izany, fa avy amin'Andriamanitra izay maneho famindram-po. Fa hoy ny soratra masina tamin'ny Farao, izany no nanandratako anao mba hoentiko mampiseho ny heriko, ary mba ambara ny anarako any amin'ny tany rehetra. Koa izay tiany amindrana fo no amindrany fo, ary izay tia no amafina fo no amafiny fo. Farany Hebreo toko 4 dia ny andininy 9. Koa satria mbola hiditra eo ihany ny sasany, ary izay notoriana ny teny tamin'ny voalohany, dia
tsy niditra noho ny tsy finoana. Dia mametra andro indray izy milaza ao amin'ny Davida hoe anio na dia efa ela toy izany azy, araka ny voalaza teo hoe anio raha iain'ny feony ianareo aza manamafy ny fonareo. Aleluia. Ny afatra izay napetraky ny tompo ato anatin'ny fo hozaraina amintsika androany dia mitondra ny lohateny hoe ny famindrampon'Andriamanitra. Inona hoe azafady? Ny famindrampon'Andriamanitra. Mba hampazava azy tsara dia misy fizarana telo izy ity. Voalohany, fanazavana ilay voasoratra hoe famindrapo no sitrako fa tsy fanatitra. Faharoa, ireo endrika isehony ilay famindrapon'Andriamanitra lehibe. Fahatelo farany, taridalana mahasoa amin'ny vavaka izay tokony atao. Faly aho milaza aminao fa tsy tonga ho azy eto ianao androany. Efa voalahatr'Andriamanitra ianao mba hiaino sy andre ity afatra ity. Sakafo sahaza ny fanahinao ty afatra ity. Satria ny Andriamanitra izay hivavahanao dia Andriamanitra mpanomana vatsy. Hoy izy hoe manamboara vatsy ho anareo. Na nomeny mana izy na nomeny papelika dia ao amin'ny tontolo ara-panahy ihany koa dia misy sakafom-panahy tandrify anao. Ny tanjon'ity fampianarana ity dia mba hitombony ny fahalalanao sy sitrapon'Andriamanitra. Mba hamatarana ihany koa fa lehibe noho ny helikao, lehibe noho ny fahotanao lay atao hoe famindrampon'Andriamanitra. Irosoarintsika fizarana voalohany. Fanazavana ilay voasoratra hoe famindrapo no sitrako fa tsy fanatitra. Hosea 4:5. Fa famindrapo no sitrako fa tsy fanatitra lasa-dra, ary fahalalana an'Andriamanitra noho ny fanatitra dorana. Matoy 5:13. Fa mandehana ka mianara izay hevitry ny teny hoe famindrapo no sitrako fa tsy fanatitra lasa-dra, fa tsy tonga hiantso ny marina aho, fa ny mpanota mba hibebaka. Jesosy Kristy ilay tompontsika, ilay mpanjakatsika, ilay Andriamanitra ivavahantsika, ilay iankofantsika, dia nitarika ny mpianatra, nitarika ny olona mba hanao famakafakana, hanao fanadihadihana ilay hevitry ny soratra masina ao amin'ny Hosea 4:5. Every izy, enaro izy, tinio ny soratra masina. Famindrapo no sitrako fa tsy fanatitra lasa-dra. Izany hoe izany teny izany dia mila ianaratsika, mila karohatsika ny heviny, mila tedavitsika sy fakafakatsika. Inona ny tiany ny mpanoratra ao am-bara? Araoko fantatrao tsara fa ny mpanoratra ny Baiboly dia tsy olombelona fa fitaovana ihany ny olombelona. Soratra rehetra meny ny tsindrimandrin'Andriamanitra mahasoa ho fampianarana, ho fananarana, ho fitezana, fanitsihana izay diso. Aleluia. Ny fanamasina nanoratra ny Baiboly ary ny fampianarana izay omenanao dia fampianarana ny fanahy masina. Ny fanatitra dia mitaky fahatanterahana. Fanatitra tsy misy klemy, fanatitra tsy misy petina, fanatitra velona. Entitra misy Andriamanitra amin'ny resaka fanatitra
fa tsy azo atao foana ny fanatitra tsy misy klem, fa ny famindra-po kosa dia mampiseho ny finiavan'Andriamanitra amelaheloka, finiavan'Andriamanitra mindra fo, finiavan'Andriamanitra narina ny fahatosoana. Na dia misy klema azy ianao dia ny famindra-pon'Andriamanitra mandamina izany rehetrarehetra izany. Na dia misy pitina aza ny fiainanao, ny famindra-pon'Andriamanitra mandamina izany rehetrarehetra izany. Na dia miosondra azy ianao dia izao ny ambarany aminao hoe aviaka ifandahatra isika. Na dia mena tahaka ny jaky mangatrakatraka toy ny simy, dia hodioviny tahaka ny oram-panala sy tahaka ny volon'ondry fotsy. Izany ny famindra-pon'Andriamanitra ry havana malala. Ny fanatitra dia tsy maintsy tanteraka ianao, tsy maintsy marina ianao, tsy maintsy tsy misy klema ianao, fa ny famindra-pon'Andriamanitra kosa manarona ny fahotantsika rehetrarehetra. Titos 2:7-7. Fa rehefa miseho ny famirapanan'Andriamanitra mpamonjy atsika sy ny fitiavan'ny olona, dia tsy avy amin'ny asa ny fahamarinana izay nataontsika, fa avy amin'ny famindra-po kosa ny namonjena atsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Ry havana malala, raha lalàna ny jerena dia tsy misy marina isika, tahaka ny lamba misy ny rano fahamarinantsika. Tsy misy afaka miteny hoe za masina, za tanteraka, tsy misy tahaka, tsy misy afaka milaza izany, fa isika rehetra dia maloto dosie avokoa eo anatrehan'Andriamanitra. Tsika rehetra dia manana tantara ratsy avokoa eo anatrehan'Andriamanitra, fa isaorana ny tompony ny famindra-pony. Nalatsaka ny raha Jesosy Kristy. Raha tsy misy raha latsaka, tsy misy famelan-keloka. Ny raha izay nalatsaka dia famindra-po sy famelan-keloka ho an'ny maro. Dia raha Jesosy fa tsara izy. Izay manaiky an'izany dia aoka hiderany tompo. Faharoa, reo endrika isehony ny famindra-pon'Andriamanitra lehibe. Misy endrika maro isehony famindra-pon'Andriamanitra io. Jerentsika voalohany, eno tsara ty, ny famindra-pon'Andriamanitra dia manafina ny fahotanao, manafina ny fahotantsika. Izany hoe fantatr'Andriamanitra fa mpanota isika, fantatr'Andriamanitra fa nisy klema isika, fantatr'Andriamanitra izay nataontsika tany amin'ny afina, tany amin'ny tsisy mpahita tany, fa afenin'Andriamanitra izany, aprimin'Andriamanitra izany. Tiny tsara hoe ahoana moa raha apariparin'Andriamanitra avokoa ny zava-miafin'ny olona rehetra. Inona ny zavatra miseho raha aposak'Andriamanitra ho fatapoko, ho fatam-pirenena ny fahotanao any amin'ny afina? Inona ny zavatra miseho? Lozy. Raha ka ohatra fotsiny hoe reny message privé reny izay ataon'ny olona, raha reny no abaribarin'Andriamanitra fantatra daholo, ka mba hisy fisaraha-panambadiana be dia be eto. Korotany izao tontolo izao, fa lehibe Andriamanitra, tsy tia ratsy Andriamanitra, miandry anao hibebaka Andriamanitra, miandry anao hiova Andriamanitra, afeno ny tavanao ny fahotako izy. Izany ny pirofo fa lehibe ny famindra-pon'Andriamanitra. Oapolana 7:7-10 izay manafina ny fahotany tsy ambininy, fa izay mitsotaka mahafoy azy, azo famindra-po. Raha afeninao ny fahotanao dia aseho an'Andriamanitra miariary zany ho afa-baraka izay manafina ny fahotany. Fa izao kosa izay mitsotaka mahafoy azy dia afenin'Andriamanitra ny fahotanao. Salamo 5:7, afeno ny tavanao ny fahotako ary vonoy ny heloko rehetra. Engane amony ny helokao rehetra Andriamanitra androany. Iza reny mba maniry an'izany tompoko? Sambatra ny voavela heloka, sambatra izay tsy isan'ny Jehova fahotana. Tsara ny manana fiara, tsara ny manana trano, tsara ny manana fananana, fa izao ny tena tsara indrindra
dia ny manam-piadanana amin'Andriamanitra. Tena tsara indrindra dia vita fihavanana amin'Andriamanitra. Tena tsara indrindra dia voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana ny anaranao. Tsy misy tsara noho izany ry havana malala. Mivavaka ao isika rehetra reto anie izay tonga ato. Engane ny anaranao voasoratra ao amin'ny bokin'Andriamanitra. Tsy misy dikany ny amponao. Tsy misy dikany ny atongavanao ato isanandro. Tsy misy dikany rakitra. Tsy misy dikany fafolon-karena. Raha toka tsy voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana ny anaranao. Faly ny mpianatra navoaka devoly. Faly ny mpianatra nanasitana marary. Dia falifaly nanantona an' Jesosy. Na dia ny demonia azy manaiky anay noho ny anaranao. Dia hoy Jesosy aza mifaly ozy izy. Satria manaiky anareo ny fahavalo. Toy ny teny izany hoe aza mifaly. Raha mampiasa anao Andriamanitra, aza mifaly. Raha mahery ny toro-teny ianao, aza mifaly. Raha mahita vokatra kely ianao, mahita fahombiazana kely, etseroa ianao, aza mifaly amin'izany. Fa mifalio ozy izy fa voasoratra ao an-danitra ny anaranareo. Rehefa tsy ao an-danitra ny anaranao, tsisy dikany faminaniana, tsisy dikany ny asa lehibe, tsisy dikany avokoa izay atao rehetra. Rehefa tsy voasoratra ny an-danitra ny anarana. Mivavaka ao ho voasoratra ny anaranao. Ary mivavaka ianao mba ho voasoratra ao. Hoy ny voalazan'ny hiratsika, fantatro ozy izy fa voasoratra ny anarako. Alleluia. Isa mba maniry an'izany tompoko. Isa mba maniry ataon'Andriamanitra an'izany. Ry Jesosy mamonjy ho avy tsy ho ela Jesosy. Asa mitady zavatra hafa ianao, tokana ihany tedavo. Ny anaranao voasoratra ao amin'ny bokin'ny lanitra. Rehefa voasoratra ao ny anaranao, na iza tianao na iza tsy tianao, tsy problème zany. Halleluja! Halleluja! Na iza tianao na iza tsy tianao, rehefa tianao Andriamanitra, ampy anao zany. Halleluja! Tiako izay tia aho Jehova, izay fatra-pitady anao ahita. Dia rao ny tompo. Mika toko fafito. Halleluja! Jerentsika ao amin'ny Mika toko fafito. Andininy 20 hatramin'ny 20. Eno tsara. Ho engane ho ataon'Andriamanitra aminao ty zavatra ty. Ary manaova amenina rehefa makasika anao izany. Iza no Andriamanitra tahaka anao, izay mamela heloka sady mandalo ny fahadisoany ny sisa amin'ny lovany. Tsy mitana ny fahatezerana ho mandrakizay izy, fa mifaly amin'ny famindram-po. Iverina indray izy. Iverina indray izy. Ry Jesosy mamonjy, iverina Andriamanitra. Amita fo amin'ny fiangonana ny Andriamanitra. Amita fo amin'ny fiangonana ny Andriamanitra. Iverina indray izy. Angora-po amintsika izy. Anitsakitsaka ny helotsika izy. Ary arina ao any amin'ny alalan'ny ranomasina ny fahotany rehetra. Anefa fahamarinana amin'ny Jakoba any ianao, sy famindrapo amin'ny Abraham, dia ilay nianiananao tamin'ireo rainy hatramin'ny andro taloha. Engane mba ho ataon'Andriamanitra ito anivontsika izany. Endrika isa ho ny famindrapon'Andriamanitra. Faharoa, ny famindrapon'Andriamanitra dia miandry anao amo voatsara. Halleluja! Miandry anao amo voatsara. Luka 13:7 hatramin'ny 9. Dia misy an'ilay azo aviavy izay tsy namona andritra ny 3 taona. Dia nisy feo avy any an-danitra hoe, kapao io fa manimba ny tany. Avy eo nisy anankiray niteny hoe, o kaloha, aza mbola kapainy, aza mbola tapahana,
fa ho asiko zezika manodidina ary ho asiko fefy aloha ny taona ho avy ho jerentsika raha moa izy na tsy amoa. Noho ny famindrapon'Andriamanitra dia tsy voakapa indray ilay hazo na dia efa nisy paiko midina azy miteny hoe kapo io fa manimba ny tany. Nininona paiko midina, nininona teny, nininona dito mivoaka anapotehana anao, animbana anao, andefasana anao any amin'ny elo. Noho ny famindrapon'Andriamanitra hiempotra ane ny didi-pitsarana. Noho ny famindrapon'Andriamanitra io vahevitra ane Andriamanitra. Andriamanitra ny teny afaro ny akolanao fa ho vaty ianao, nibebaka ezeka nitodika tamin'ny rindrina, niova ny didin'Andriamanitra, ampiana 15 taona indray ny andro iainanao. Ny famindrapon'Andriamanitra dia manova zavatra be dia be. Eny foana soratana ny didy izay miampangatsika azy, Kolosiana 2:4-10. Ary novonono ny soratana ny didy izay miampangatsika dia nesoriny tsy ho mihitsy izany ka nomboany tamin'ny hazo fijaliana. Soratana ny didy miampangatsika noho ny fahotana izay ataontsika eo anatrehan'Andriamanitra dia misy didy miampangatsika taka ny didy miampanga ny Adamo voaosina ny tany noho ny aminao. Didy miampanga ny Kaina voaosina ianao. Misy didy be da be rehefa manota isika dia misy didy miampanga atsika. Rehefa novonona Jesosy tamin'ny hazo fijaliana dia nisorony avokoa izany didy rehetrarehetra izany. Novonono ny soratana ny didy miampanga atsika. Haleloja! Nesorony tsy ho eo mihitsy izany dia nomboany teo amin'ny hazo fijaliana. Raha tokony homeloka ianao dia tsy meloka. Raha tokony hovonona amin'ity taona ity ianao dia tsy maty amin'ity taona ity ianao. Raha tokony hisy losanjoanao amin'ity volana ity dia tsy hisy ndray izany. Haleloja! Raha tokony higady ianao amin'ny farany taona dia tsy hisy izany amin'ny anaran'i Jesosy. Soratana ny didy novonono ny rahan'i Jesosy. Sambatritsika satria mato atsika Kristy. Lehibe ny famindrapon'Andriamanitra ary hafa. Fa ty misy tantara anankiray mamperitreritra. Samy misaina tsara amin'ity. Marika 2:13-14. Vakitsika io amin'ny anaran'i Jesosy. Marika 2:13-14. Ary nahatsinjo azo aviavim-bazaha anankiray mandravina ery alavidavitra ery izy dia nakeo fa teo ahita vony eo aminy. Kanjony ny tonga teo aminy izy dia tsy nahita na inona na inona afa-tsy ravina ihany, fa mbola tsy tonga ny tao-pamoazany ny aviavim-bazaha. Ary Jesosy namalaka nanao taminy hoe tsy hisy olona hihinana voa avy aminao intsony mandrakizay ary ny mpianany nare izany. Eno tsara, nozoniny Jesosy ity azo aviavim-bazaha ity. Tsy namindra fo tamin'io Jesosy, fa avy akany dia nozoniny. Nananteny izy hita vo, fa izy no dia jereny le azo aviavim-bazaha mandravona be, miroborobo be, kanefa tsy misy vo na dia iray azy. Avy akany dia nozoniny Jesosy dia maina tanteraka le azo aviavim-bazaha. Fa naninona ny nozoniny? Satria tsy nisy vo. Fa ity misy teny mahagaga hoe fa tsy mbola tonga ny tao-pamoazany aviavy. Izany hoe raha nanontaniana le aviavy naninona ianao tsy namoa dia namaly izy hoe mbola tsy fotoanako ane izao hoe, mbola tsy fotoana famoazako ane izao hoe. Kanefa Jesosy malala tsara satria izy nary ny zavatra rehetra fa tokony hamoa azo aviavim-bazaha io.
dia hoy izay tsy mbola tonga ny fotoana, tsy mbola fotoana famoazako izao. Raha lasiana bavy, oka ho tonga ny fotoana famoazanao ankehitriny. Aza mitena mbola tsy tokony hibebaka, efa tokony hibebaka ianao zao. Aza mitena mbola tsy tokony atao batisa, efa tokony atao batisa ianao zao. Aza mitena mbola tsy tokony hisaraka amin'ny fahotako efa fotoana izao tokony hisarahanao amin'ny fahotana. Efa fotoana zao. Misy ny atao hoe procrastination spirituelle, fangatahan'andro ara-panahy, ampitsoapitso lava. Baiboly miteny anio no andro akasitrahana, anio no andro mpamonjeny. Androany ianao ny tian'Andriamanitra hibebaka, androany ianao ny tian'Andriamanitra hiova fo, androany ianao ny tian'Andriamanitra fohy ny hotanao, androany ianao ny tian'Andriamanitra hiavana amin'ny vadinao, hiavana amin'ny zanakao, hiavana amin'ny rahalahinao. Androany le fotoana. Tsy ho ambava ahoana amin'ny fahafatesana, tsy rehefa tonga Jesosy fa hoe mpameo kely amin'ny solon-kareo izahay. Fa hoy endry tamin'ny adaly, tsy ampy ho anay so anareo mandehana mividy. Be dia be ny olona amin'ny fotoana efa mity ny mpivarotra vao andeha hividy. Androany ny fotoana tsara, androany ny fotoana mety, androany ny fotoana kasitrahana. Ndao tsika hiavana amin'Andriamanitra, ndao tsika hiova fo, ndao tsika hibebaka. Iza ny voniny hibebaka? Iza ny voniny hibebaka? Hibebabebaka sa teny hibebaka? Iza ny hibebabebaka? Le mibebabebaka manota androany dia manao rapitso. Manota androany dia manao rafakapitso. Fa le tena mibebaka, mandehana ozy ary amin'izao sisy zao, aza manota itsony. Mba fantatrao ve hoe inona mampalemy ny fiangonana? Ny olona tokony mahery indrindra dia ny kristianina, ny olom-bavonjy, manana ny fanamasina, hitoerany Jesosy Kristy, manana ny tanan'Andriamanitra miaraka aminy. Fa inona mampalemy ny fiangonana? Kristianina manota, kristianina milalao fahotana, kristianina tahaka ny Saoly, ilozan'Andriamanitra dia miorooro amin'ny Goliata. Zany ny mampalemy ny fiangonana. Mba tianao ve hatanjaka ity Jesosy mamonjy ity? Tsy vola mampatanjaka an'ity, fa mampatanjaka an Jesosy mamonjy. Hery ny filazany tsara, hery ny famasina mpivavaka, fanamasina mitoetra ao amin'izy 20 menada. Ary nisy lelany tarenafo izy tao ambony lohany izy 20 menada. Raha misy lela mitarenafo amintsika rehetrarehetra ireo, ahery vaika ty Jesosy mamonjy ity, ahery vaika ty Jesosy mamonjy ity. Resitsika ny ady, resitsika ny zavatra rehetra, raha mitoetra ao anatsika ny hery ny fanamasina. Alleluia. Tsy miankina amin'ny paster zany, so dia ilika hoe miankina amin'ny paster, miankina aminao zany, miankina aminao zany. Paster mitory teny anjaranao mivavaka dia midinao aminao ny fanamasina. Azo hery anareo izy milatsahany fanamasina aminareo. Inganeo ataon'Andriamanitra amintsika rehetra izany. Tandeha amin'ny fangatahan'andro ara-panahy, efa ora sy fotoana tokony hifoazatsika izao. Efa ora izao, efa ora izao. Isika miandava fifoazam-panahy lehibe, rovina no avy zany fifoazana lehibe zany, mampitareteka an'izany, loalika tsy miforotra. Fa raha mivavaka sika rehetra, raha mitady ny tompo sika rehetra, dia ho ataon'Andriamanitra faingana izany. Dia ho hitanao tsara ny asan'Andriamanitra lehibe. Andaotsika hivavaka, alleluia.
Ndao tsy kitady an'Andriamanitra. Haleluya, haleluya. Samy mijery an' Jehova, samy mitady an'Andriamanitra, mitadiava an' Jehova sy ny heriny, dia ho velona ianareo. Ka tsao mandrakariva ny tavany, rizariza ozy tsy mitady ny Jehova Andriamanitra ny Israely, dia ho atao maty na lana vavy. Andriamanitra ny hanampy antsika. Famindrapon'Andriamanitra ihany koa dia izao: famindrapon'Andriamanitra dia miaro atsika tsy ho lany ritra. Luka 13:1 hatramin'ny 15. Mpanota ratsy lavitra no isika no ny hafa kanefa no vonjen'Andriamanitra. Luka 13:1. Hatamin'izany andro izany tamin'izany andro izany dia nisy nanambara tamin'i Jesosy ny nanjony Galiliana izay naharoaroany Pilato tamin'ny fanatiny rany. Namaly Jesosy ka nanao taminy hoe: ataonareo va fa ireny Galiliana ireny ny mpanota mihoatra noho ny Galiliana rehetra, satria nozoniny izany zavatra izany izy. Tsy ho izao aminareo, fa raha tsy mibebaka ianareo dia ho ringana tahaka azy koa ianareo rehetra. Eny tsara. Ary reny 7 reny izay nanjeran'ny tilika mitao Siloama ka maty, ataonareo va fa mpanota mihoatra noho ny olona rehetra izay monina ny Jerosalema ireny. Tsy ho izao aminareo, fa raha tsy mibebaka ianareo dia ho ringana tahaka azy koa ianareo. Tsy ireny efa nokapohan'Andriamanitra na naringan'Andriamanitra ireny akory no mpanota indrindra, fa isika dia mety mbola mpanota lavitra noho ireny, fa noho ny famindrapon'Andriamanitra dia tsy lany ritra isika. Misoran'Andriamanitra ianao fa meny fotoana ianao androany mbola velona. Mety nanana ny fahalemenao ianao tamin'ny herinandro, nanana ny tsy fahatanterahanao ianao, fa tsy mbola nandray fanapahan-kevitra mono anao Andriamanitra, fa ny fanapahan-kevitra ny raisiny dia hoe ampandrenesina ity toriteny androany ity ianao, mba hanitsinao ny lalanao, mba hanovanao ny fiainanao, satria ty ianao Jesosy. Lehibe no ny fahotanao, ny fitiavan'i Jesosy ianao. Maty ho anao Jesosy, tsy vola fotsy na vola mena ozy izy no nividianana anareo, fa ny raso ho an'i Kristy, fanatitra tsara lavitra, tsy misy kilemy sady tsy misy petipetiny. Nividianana anao tsy vola makareny, nividianana anao tsy tendrombohatra na ranomasina na vato sosarobidy, fa nividianana anao tendrany zanak'ondry. Izany hoe mitovy valera amin'ny rahan'i Jesosy ny fanahinao. Halasiana bavy, mba fantatrao ve fa sarobidy ny fanahinao. Tsy hitany ny hafatesany ratsy fanahy, fa nialany amin'ny lala mba ho velona izy. Andriamanitra minitsy mijery ny androny tsy fahalalana, fa kehitriny izy mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao mba hibebaka. Halasiana bavy, tena tiako tsapanao mihitsy, fa sarobidy amin'ny Jesosy ny fanahinao. Te hitondranao any an-danitra Jesosy, te hitondranao izy any amin'ny fiainana mandrakizay, te hapakatranao izy rambe amin'ny fotoana hitsofana ny trompetany lanitra, te tiry ianao hitsena azy eny amin'ny rahany lanitra, ary tiry ianao ho any aminy mandrakariva. Izany fikasana izany nefa dia tsy akasitrahany devoly, tsy teny Satana izany. Izany mahatonga azy mandrepirepy anao amin'ny karazany zavatra maro samihafa, mandefa fatafitohinana, mandefa fo maloto, mandefa fakiviny, mandefa zavatra maro samihafa apemitra anao. Fa izao ihany, aza mijery an'ilay tsy ho lany antona teo amin'ny hazo fijaliana ianao, fa jereo Jesosy Kristy lay maty teo amin'ny hazo fijaliana. Haleluya! Satria teo amin'ny hazo fijaliana dia nisy 3 lahy nombohany. Jesosy Kristy teo ampovoany ny jiolahy anankiroa.
Anankiray teniteny hoe raha zanak'Andriamanitra ianao vonjeny tenanao sy izahay. Fa le anankiray kosa ny teny hoe isika dia maty noho ny fahotantsika. Fa io lehilahy io kosa tsy mba nanota kanefa miara-melohana amintsika. Teniteny izy hoe tsarovy aho rehefa tonga ny fanjakanao ianao. Ao am-piangonana ihany koa ry havana dia mety ahita an'ireo telo ireo ianao. Mety ahita olona ianao izay manana fitondran-tena maloto, manana toe-panahy ratsy. Aza mijery an'ireny ianao fa ho kivy ianao raha mijery an'ireny. Mety ahita olona koa ianao tsara toe-panahy, mahafinaritra ao am-piangonana. Aza mijery an'ireny ianao fa olombelona ihany ireny. Fa jereo ilay teo ampovoany, jereo ilay maty ho anao, jereo ilay nandatsaka ny rano anao. Na dia samy ratsaka aza ny rano ireo telo ireo, ny rano ilay teo ampovoany spesial. Satria raha mahadio, raha mahavonjy, raha ny famindrapo, ary raha anadio an'izao tontolo izao ho afaka amin'ny fahotana. Jereo Jesosy atao am-piangonana, jereo Jesosy atao am-piangonana, jereo Jesosy atao am-piangonana. Aza mijery paster ianao, aza mijery ny sœur na i frère, fa jereo Jesosy. Iza ny voniny hijery an'i Jesosy. Embitra ianao raha olombelona ny jerenao. Ny ratsy fanahy mety ho lasa tsara fanahy, ary ny tsara fanahy mety ho lasa ratsy fanahy. Fa Jesosy Kristy lay tsy miova, omaly anio mandrakizay. Izy ny mendrika ho jerena, izy ny mendrika ho tazana, izy ny mendrika atao modely, ary izy ny tsara lay tahaka. Watrango koatra hoe fa hitarika antsika mivavaka. Alleluia. Tao retsika hitady famindrapo e. Iengane Andriamanitra mindra fo aminao androany. Iengane Andriamanitra mindra fo amin'ny akonanao androany. Ony voalazany tenin'Andriamanitra hoe omen'Andriamanitra famindrapoane Onesiforos. Satria namelombelona ny fanahiko matetika izy, ary tsy menatra tamin'ny gadrako sy ny fifatorako. Men'Andriamanitra famindrapoany iny ankonanao. Raha mamindra fo amin'ny ankonanao Andriamanitra, ho voavonjy io maditra io, ho voavonjy io maditra io rahalahy. Ho afaka le mikatra, ho afaka le mikatra, ho afaka le mikatra, ho afaka le mikatra. Satria Andriamanitra mindra fo. Tsy ho fatin'ny lozana eny ankonanao. Isandratra ambonin'ny tany eny taranakao. Ho lehilahy mahery, ho vehivavy mahery, ho Josefa, ho Abraham, olony fisandrapana. Iengane ny akonanao, ho akonana vanona daholo. Ho tanteraka aminao ny teny fikasana. Fitahiny Jehova ao an-dainy marina. Tahiny ianao raha mity, ho tahiny ianao raha mivoaka. Tahina ny ateraky ny kibonao, ho tahina ny ateraky ny kibonao. Tsisy momba eo amin'ny taranakao, tsisy ho afa-jaza eo amin'ny taranakao. Ho ataon'Andriamanitra aminao an'izany. Fa ity ny tena mavesatra atao boky ry havana, ary mampitomany ahy. Ataontsika angataka famindrapo amin'ny fiangonana. Amindra fo amin'ny Jesosy mamonjy an'i Andriamanitra. Mba vonina fiainao androany, hitomany ho an'ny fiangonana. Mba vonina fiainao androany, hitaraina ho an'ity Jesosy mamonjy ity. Andriamanitra mindra fo amin'ny fiangonana. Engane amaky anao ny fanamasina androany, kasika anao any ny herin'Andriamanitra androany. Gud fiangonana Andriamanitra.
eto fiangonana ianao Andriamanitra. Tompo mampitrafo fiangonana ianao. Mivavaka ny havanao. Okenao hitarainao an'ity fiangonana ity. Andriamanitra. Jereo fiangonana Andriamanitra. Andriamanitra vangy fiangonana. Vangy ho Andriamanitra ny fiangonana. Samy taraina famindram-po fa iaino anao Andriamanitra. Amaky ny fiangonana ny Andriamanitra. Tompo mamindrafo e. Iatra izay tiako antrana. Amitrafo amin'izay tiako amitrana foa. Amitrafo ny fiangonana Andriamanitra. Ianao efa namety ny fikasana. Fa ity fiangonana araka ny tenin'Andriamanitra. Ity fiangonana oriny ny tananao. Fa vadiny ny elitsy aresy azy. Egany Andriamanitra. Iasa amin'ity fiangonana ity ianao. Amitrafo amin'ny fiangonana ianao. Amaky ny fiangonana ianao. Samy mivavaka samy